manolotra ny arahaba sy ny firaritsoa atsika tsirairay mpanaraka tsy tapaka ny zanam-pandaharana meteo eto ihany koa dia miarahaba ireo rem-pianakaviana sy izay mbola horeny atsoatsy mirarisoanareo indrindra izay avy ety amin'ny meteo Madagasikara. Maninona moa raha atolotra anao ny vinany mety ho tetry ny andro ho an'izay fetin'ireny izay hitaritsika hatrany amin'ny andron'ny fifidianana mihitsy ary izay tombana amin'ny toetry ny andro izay. Amin'ny ankapobeny aloha dia manjaka ny tsika ny aly izay ato anatin'ny 3 andro avy. Raha hitantsika amin'ny sary izao dia noho ny mafy ny aly izay mahatonga ny andro somary manjombona izay mety arahana orana miatoato any amin'iny morontsiraka atsinanan'ny Madagasikara iny. Ho an'ny rapito sy ny alatsinainy ary dia somary anorana miatoato any amin'iny morontsiraka atsinanana iny. Ny eto amin'ny fatry ny avoatany sy ny ilany atsinanan'ny avoatany kosa indrindrandrindra dia andrahoana izay mety arahana herikerika manify zany indraindray. Amin'ny alatsinainy any kosa no vinavinaina mety isy herijika kely isina orana tandrifin-drona ny any amin'iny manodidina ny nosy be iny. Etsakilan'izay ihany koa dia mafy ny fitsokon-drivotra aloha aty amin'ny morontsirak'i Sofia sy Boeny torak'izay ihany koa any amin'ny manakaiky ny tendrony avaratry Madagasikara iny morontsiraka atsinanana iray manontolo ary aty amin'ny morontsiraka atsimo andrefany Madagasikara aty. Andao ary jerentsika mety ho tetry ny andro ao amin'ny rapitso fetin'ireny izay. Azo orana miatoato ateo ny any amin'ny manodidina ny Sambava, Antala, Analanjorofo, Alaotra ary ny faritra Atsinanana mitatra hatrany amin'iny vatifafitovina mihitsy ary izay orana malefaka izay. Ny ilany atsinanan'ny avoatany kosa dia saika anjombona izay mety arahana herikerika manify amin'ny ankapobeny. Ny ilany andrefana sy ny faritra sisa moa dia maina tanteraka mihitsy ny andro. Fa raha ho an'ny tolakandro kosa indray ary dia hitoy hatrany aloha ny orana somary miatoato any amin'ny manodidina ny Sambava, Antala, Analanjorofo, Atsinanana ary vatovavy fitovinana iny. Ny ilany atsinanan'ny avoatany moa ny siny eto amin'ny fatry ny avoatany dia saika andrahona na anjombona amin'ny ankapobeny raha toa kosa ka arahana herika zany any amin'ny manodidina ny Alaotra Mangoro iny. Ny faritra sisa rehetra moa dia ho maina ny andro. Raha ny mahakasika ny mety ho maripana rapitso kosa indray dia ahitana fidinany kely ny maripana ambany indrindra 7 degré Celsius zao any amin'ny manodidina ny vakinankaratra iny 12 an'ny Fianaratsoa 13 ho antsika eto Analamanga. Morontsiraka sy ireo voaparitany moa dia eo anelanelan'ny 12 ka hatramin'ny 13 degré Celsius eo. Fa raha ho an'ny tolakandro kosa indray dia mananika hatrany amin'ny 4 degré Celsius mihitsy ny any amin'ny manodidina ny Antsohia sy Maheva tanàna. Ny eto amin'ny fatry ny avoatany kosa dia misy fidinany 2 na 13 degré Celsius eo. Ny any amin'ny morontsiraka atsinanana ihany koa dia isy fidinany araka izany eo anelanelan'ny 5 ka hatramin'ny 7 degré Celsius eo. Andao ro jerentsika indray ny mety tetry ny andro ho an'ireto firenendehibe ivelan'ny Madagasikara ireto. Anorana malefaka zany ho an'ny Milan, raha kotroka kosa ho an'ny Nairobi sy Bangkok. Ifandimondroana sy masoandra any Paris sy Johannesburg. Ho an'ireo nosikely ivelan'ny Madagasikara kosa indray dia azo orana malefaka ny any Comore raha somary maka endrika tandrifin-drona izay oran'izay ho an'ny Seychelles. Ho an'ny Maurice La Réunion moa dia maina ny andro. Izay indray raha tompoko lasy tompoko vavy no afaka natolotra aloha fa dia misaotra anao nanaraka ny hatramin'ny farany. Manome fotoana anao ary ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.